tsy misy intsony amin'ny tsy taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny fanatanjahantena an-tsekoly iarahan'ireo sekoly rehetra raha ny naota navokany ministera ny fanabeazam-pirenena samy manao izany any toerana misy azy avokoa ny sekoly rehetra mampiatsy izay naota izay ny talepatry ny fanabeazam-pirenena etopoeny misy naoty azontsika amin'izao fotoana zao dia ny fandarana ny fanaovana ny activité sportive ou culturelle midika zany tsy azo atao ny mivorivory manatanteraka ireo zavatra ireo ho avy zao ny journée des écoles ny fipetrany raisina angambany efa samy mankalaza ny azy any amin'ny sekoly fa hoe anao rencontre etsy sy roa dia efa tsy azo atao zay zavatra zay fa anatin'ny miady amin'ny valanaretina antsika zao afatra ho an'ny sekoly rehetra zany zavatra zany na ny miankina na tsy miankina. ho fisorohan'ny fifampikasohana be loatra eo amin'ny samy mpianatra moa no anesany antony izao fanapahan-kevitra izao.